miaraba topoko lasy topoko vavy am'izao alin'izy mafa 20 ny volana martsa 13 izao tafiditra indray atao anatin'ny fandarana resabe isika amin'ity alina ty akasitrahana ianareo izay miaraka ary manaraka foana ny fandarana eto amin'ny matv ary dia asaintsika rehetra anaraka hatramin'ny farany ny fandarana resabe amin'izao alina izao vahintsika amin'ity alina ity andriamatoa Serge Zafimahova mpitondra teny avy amin'ny vondrony fiaraisam-olo-pirenena sy ny olo-pirenena ny tenany ary tondra ny fijeriny ny toedra rano ankapobeny eto Madagasikara sy ny hevitra zany firaisamonim-pirenena soloana tena zany miarabanao tompoko ary misaotra anao manaiky ho vain'ny fandarana amin'izao alina izao miarabanao ary miaraba ny ro-pieno any matv miaraba koa ireo teknisianina samihafa mikarakara mikirakira nyty fifandraisany ty ya ny fantanina voalohany angamba aloha lojika indrindra marina fifa imbetsaka no fantatra an-gazety miseho amin'ny fahitalavitra sy ny ainao anjery eto Antananarivo zany sehatra soloana ho teny zany fa nazanona tsy zany mampijery antsika amin'ity alina ity dia iveritsika mba hoe rariny ihany raha somary resahana kely eto am-piatomboana aloha hoe inona marina moa ty hoe vondro ny firaisamonim-pirenena sy ny olo-pirenena ity ny vondro ny firaisamonim-pirenena sy ny olo-pirenena zany a dia fikambanana maro avy aty amin'ny firaisamonim-pirenena sy ny syndicat samihafa ao anatin'ny sehatra miakina sy ny sehatra tsy miakina ary koa olo-pirenena zany a hoe vonona andray andraikitra amin'ny fitadiavana olana amin'ny raharaha-pirenena misy amin'izao fotoana betsaka ireo atao hoe plateforme na vovonana firaisamonim-pirenena efa mipetraka teo aloha hatramin'izay manatevin-daranareo efa misy anareo inona ny mety tosika na rivo-baovao entina avy amin'izay vondrona soloanareo tenyzay raha mitaha amin'ny zavatra efa nisy hatramin'izay ao anatin'ilay fiatrehana ny zava-misy eto amin'ny firenena sy ny famahana ny olona ny fandraisana andraikitra mivatana ny fipetraka le izy moako zao efa elany zany ny firaisamonim-pirenena no nandray andraikitra tao anatin'ity crise politique ty na ny tenanay manokana zao a efa nanomboka tany amin'ny ambasadiny Sénégal ny tao anatin'ny ataontsika hoe médiateur national dia rehefa avy eo atao anatin'ny knoska koa zany a ny tenanay mbola tao anatin'ny médiation nationale fa hita zany le izy hoe misy fetrany le izy satria le fifanajana samytsika malagasy zany tsy ampy tsy misy mihitsiny dia zay mahatonga le izy hoe lasa mivahiny indray zany no lasa toteny a ao anatin'ny fitadiavana n'le vahaolana amin'le crise politique misy ny olona mipetraka nefa le vahiny zany tsy voatery mahafantatra hoe ny fotom-pisaina atsika malagasy ary tsy mahafantatra koa ny ataontsika hoe ny fototry ny olana misy eto amintsika fa ny azy fotsiny hitany dia hoe misy crise eto Madagasikara zany a dia mila vahaolana maika le izy dia ao anatin'izay zany natonga anay mijoro hoe le fijoroana zany tsy maintsy zay natonga anay nanao antso amin'ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny hoe hiaraka ijoro a hoe ampifomba ataontsika hoe milamina fa tsy hoe misy herisetra dia zay ohatra natonga anay a nametraka le hoe tanàna maty na hoe ao anatina journée de solidarité zany ny antony manko tsotra le fitadiavana n'le vahaolana zany a sarotra raha tsy mijoro nefa zany ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny dia ity crise ity zany tsy hoisy farany mihitsiny dia zay mahatonga anay a mpikambana anatin'ny firaisamonim-pirenena sy ny olo-pirenena maro miaradia hoe hitondra n'izay fomba fijery zay satria io any zany nataontsika hoe tsy misy herisetra fa raha vao mivoaka amin'izay tsika dia lasa mety misy herisetra ianao nefa ametraka ny tany-tandalana sy ny fitantanana tsara tantana hoe io zany le atsoina hoe état de droit et bonne gouvernance ka ao anatin'izay a ny anay zany dia hoe ny fandraisana andraikitra ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny zay no zava-dehibe ary ny fiarahamonina no tsy maintsy manery ny mpanao politika hiverina indray amin'ny latabatra boribory a ahitana vahaolana satria ny vahaolana iny tsy maintsy ry zareo mpanao politika mitady an'le vahaolana nisy folo izy a nanao sinian'le tombozotra hoe ataontsika hoe vondrona politika eo amin'ny folo eo ao anatin'izay zany a dia tsotra ny fipetraka le izy hoe farafaratsiny izy folo miverina amin'ny latabatra boribory farafaratsiny oa satria tsika mahafantatra fa hoe misy
tsy voatery zareo rery ny vondrona politika misy atao te fireneny ty fa reo anefa aloha zany zao ny soni atao anatin'ny tombozotra mitondra ny tany sy ny firenena ka anjaratsika tsy maintsy ry zareo aloha zany milamina voalohany manaiky zany a ifandinika zay vao afaka miditra zany amin'ny dingana manaraka de zay na tonga anay koa nanao antso ho an'ny ray aman-dreny ny FFKM hoe ny ray aman-dreniny FFKM zany a tokony ho pia an'io ataotsika hoe fitadiavana vahaolana io de ny prime ministre koa tokony hijoro mandray andraikitra ohatra ny nandraisan'ny ray aman-dreny tompoky larazanamasy a andraikitra tamin'ireny crise politika tamin'ny raiky amin'ny sivifolo reny de iangaviana koa reo antoko politika folo anaiky indray a iverina amin'ny latabatra boribory a hoe tedavana amin'ny vahaolana ao anatin'izay rehetrarehetra zay a ny fiarahamonina zany ny tsy maintsy a manara-maso akaiky ny fitedavana an'le vahaolana ary zay mahatonga azy hoe ao anatina etsika zany tsy misy erisetra no hitondrana an'izay ivirina kely amin'ilay resaka fanelan'ny lalana ny resahana to satria ianao zany médiateur ihany ko mpanelanelana ty resaky ty ivirina hatrany amin'ny zavanitranga teny amin'ny leintsy satria nanomboka tany ny tantarany sy mifanelan'ny lalana tamin'ity crise ity hatramin'izao tsika tsy fantatra hoe tena mivaha ny olana ny fisiany tondrozotra tsy fantatra hoe tena mikatso fa tony mienahena ilay toedra raha inona ny olana azotsika lazaina zany amin'ny maha-médiateur anao hoe natonga an'izay ohatrany tsy tena fahombiazana teo amin'ny resaka médiation teto Madagasikara zay natonga anareo miteny teo hoe to ohatrany ny vahiny indray a ny fianakaviana miaraisam-pirenena indray no toteny kokoa no reo miteny FFKM ianao to fa isan'ny efa nenga tamin'izany fotoana zany ny FFKM miteny prime ministre ho pia ianao fa angazety tamin'ity herinandro ity de mivoaka ny hoe hatraiza marina manana fahefana marina ve io ranga zay mitarika ny gouvernement teo amin'izao fotoana zao hatraiza ny mahatoteny azy any keo raha petraka ho pia izy a inona ny tena olana sedraina amin'izay hoe fanelan'elanana zay tamin'ny crise nisy teto Madagasikara raha ohatra zany hoe ataotsika hoe jerevana ny fomba namahana ny crise tamin'ny raiky amin'ny sivifolo sy ty crise tsy mety mivaty nanomboka tamin'ny sivy amby roa arivo a ka hatramin'izao tsika telo amby folo amby roa arivo zao de ohatran'izao nga mafomba fijery azy amin'ny akapobeany tsy mitovy aloha zany a ny ataotsika hoe les générations ao anatin'le crise tamin'izany fotoana zany a tamin'ny raiky amin'ny sivifolo a olona ataotsika hoe manaja ny sotoavina malagasy nisy any ka raha nisy ary fanarahana maromaro tsy antaratasy fa ambava fotsiny de nanaja an'izay a reo ray aman-dreny a zay ataotsika hoe nitadiny vahaolana tamin'izay fotoana zay tamin'ity indray nefa ataotsika hoe misy génération vaovao io zany le atsoky hoe génération PlayStation tonga zany eo amin'ny fahefana de misy zany reo génération ataotsika hoe ny ray aman-dreny tsy mifankahazo ny resaka inona le PlayStation tena ambara ny tiako tenenina zany hoe ny tanao rehefa ny tanora milalao an'le PlayStation le zay andresena n'le adversaire zany anatin'le kilalao no atao hoe ohatra zao hoe Mortal Kombat ohatra rehefa milalao an'iny ny tanora amin'ny PlayStation de zay andresena ny na inona fomba fa tsy resaka sotoavina tsony zany mipetraka amin'izay fotoana zay ny tsapako zany tao anatin'izay hoe nanomboka tany amin'ny ray aman-dreniny FFKM tamin'ny sivy amby roa arivo tady vahaolana nandalo tao amin'ny ambasadiny Sénégal nitaritin'ny communauté internationale sy ny firaisamon'ny pirenena malagasy mitoy rehefa avy eo taty amin'ny CNOSC de nitoy izy ny communauté internationale ihany koa ao anatin'izay rehetrarehetra zay a tsy mampahomby an'le samy malagasy le nresahako hoe le fifanajana sy le fitazomana ny teny omena ny tsisy hoe taratasy misy soni zao tsy ajaina olana zany zay satria ahoana moa zany ny fomba anabeazana ny tanoratsika androany hoe ay ve izy ty afaka atao sangisangy zarytenany a ny sonia atao a na de hoe eo anivony firaisamonina iraisam-pirenena ary satria ny communauté internationale tsy nna tany nanaovantsika nyreny sonia samihafa reny nefa tsy voaja no ny paipaika sy ny tompontsoa manokana samihafa
ny fipetraky le izy zany ny fijeriko azy manokana dia hoe ny vahoaka mihitsiny zany tokony ampiseho hoe tsy manaiky tsony a ny zavatra misy tokony force exécutoire tokony force exécutoire zany ny vahoaka fomba ray ihany nefa ny afahany a manao le force exécutoire am fomba milamina dia ny tanàna maty zany hoe tsy manimba n'izay orinasa misy azy any izy a fa lasa izy mandeha manjono lasa izy mijanona any antranony a fa mampiseho zany izy am'izay fotoana zay hoe matony zay matoa zay orinasa mikatona matoa zay ny asa-panjakana mikatona matoa zay mpiasan'ny orinasa ataontsika hoe sehatra miakina sy sehatra tsy miakina tsy miasa dia satria tsy ekena itsony ny fitantanana nyty fitadiavana vahaolany ity fa tokony verina amin'ny latabatra boribory ny mpanao politika ary amahany le crise politique ny olana mipetraka ane zao hoe tsika zany ndraindray ohatra ny olona tsy tonga saina amin'ity olany ity 350 000 nisan'ny olona zany avery asa zay zany ny comptabiliser am'izao fotoana 1 million ny mpianatry ny ambaratonga fototra na hoe enseignement primaire tsy mianatry intsony satria tsy manam-bola ny ray aman-dreniny dia appui an'izay zany reo mpianatra ao amin'ny ataontsika hoe ambaratonga faharoa na secondaire sy any amin'ny anjerimanontolo ny fitantanana ny volam-bahoaka am'izao fotoana zao a tsy mandeha amin'ny loniny amenao fotsiny za sahalanisa zay mampalahelo zany fa avoaka ny trésor public izy io zavatra apabe maso izy io milaza ny trésor public hoe talohan'ny valo amin'ny 2 dia tao 28 milliards d'ariary tao a ny carburant zany ampiasain'ny fanjakana io le atsotsika hoe CCAL na hoe chèque carburant niakatra izy io ankehitriny o 67 milliards d'ariary chèque carburant zany lany raha raisitsika zao ny taona 12 mampalahelo de zao fantatrao ve fa zay sahalanisy zay a ary ny trésor milazan'io fa tsy za akory mamorona hoe 25,5 millions de litres de gasoil zany lany zay manome 150 millions de kilomètres parcourus izy zay manao 75 000 fois ny aller-retour Antananarivo Tuliara vakiko tanteraka ary ny zavatra tenen'ny trésor de hoe chacun des ministères et des institutions aurait pu faire 106 fois le tour de la terre le long de l'équateur zany ny lasantsy alantsika tsara fantatrao fa tsika zany mandalo lasantsy be kokoa no ny administration frantsay ray manontolo 3 fois ny administration frantsay tombona ave zany ny misy ohatra le vola le atsona hoe transfert aux autres organismes publics taloha izy io a tamin'io vola io a tsy nioatra ny 2 milliards d'ariary ny vola kirakiraina atao taloha le atao aty am'le atsona hoe compte de dépôt am'izao fotoana zao i vola io a tonga mihoatra manodidina ny tamy 2011 fotsiny efa 128 milliards d'ariary taloha am 2008 zany 11 milliards d'ariary isan-taona farafabeany entre 8 et 11 am'izao fotoana zao le izy a efa mihoatra ny 128 milliards d'ariary raha tsy tately afadrakotra ny anaran'izany tsika nefa ny fitondrana am'izao fotoana zao mametraka foana ary manendraendrany hoe politika ny fitsitsina apetraka eto amin'ny firenena fa aizany ahafahan'ny olo-pirenena mametraka ny fanaraha-maso an'izany ahafahan'ny olo-pirenena mandray andraikitra amin'ny fahafahana ny finy-potondra zay misy ka le izy ane ny olana mipetraka ane androany ny tena izy zany raha araky ny lalàna velona dia ny prime ministre no atao hoe ordonnateur principal de crédit amin'ny maha prime ministre azy ankehitriny ane tsy izy ny ordonnateur principal de crédit fa ny secrétaire général ny présidence dia am'izao fotoana zao zany a tantanana zany mivatana avy any amin'ny ataontsika hoe ny compte de dépôt ny compte de dépôt moako zany hors budget zany ny fitantanana azy zay zany tsara fantatra zany hoe tsy mandalo am'le sivana samihafa sy ny contrôle samihafa zany a rehefa hoe manao ny dépense publique fa le compte de dépôt zany a rehefa tonga ny chèque eo amin'ny trésor ohatran'ny chèque ray tonga any amin'ny banque io zany tonga zany dia tsy maintsy mamoaka vola ny trésor anjaran'ny inspection générale de l'état sy ny cour des comptes rehefa aveo mijery hoe ny régularité an'le dépense tiako resahana zany hoe zany daolo anie ny olany le 100 millions de dollars no isy koa ane nampidirany amin'ny compte de dépôt dia rehefa aveo
modina ampidirina atao amin'ny budget tamin'ny heritaona nefa le vola efa lany ary lanany amitsy a nanaovana resaka ataontsika hoe zavatra tsy priorité ahoana mo hoe ianao a mamorona hôpitaly a manara-penitra valo nefa ary an-daniny a misy any amin'ny efajato ny centre de santé de base mikatona misy tsy logika ane zany ny tiako resahana zany hoe le fitantanana n'le volam-panjakana mihitsiny zany a misy gaboraraka tao anatin'izy ity nefa tsika nefa efa tsisy fifandraisana am'ireo communauté internationale zany hoe amin'ny bailleur de fonds samihafa zany anatin'ity akoatrany hoe ny aide humanitaire zay ihany sisa zany zao ny fanampiana zay mantsy ny voaresaka foana andriamato serge zafy-mahova hoe na tsisy aza ny fanampiana avy amin'ireo mpamatsy vola sy androm-panjakana ara-bola ny ivelany dia miodina ny eto Madagasikara mandeha ny karaha mampiasa tsy tapaka vola vaizana nanaovana an'izany rehetrarehetra zany nanao tany isa olana be deabe tsika teo na makibatsilany ianao inona zavatra mitranga zay tokoa mantsy ny olana rehefa miresaka n'ity krizy ity tsika dia amin'ny politika foana ny tena mibana fa ny lafin'ny toe-karena matetika somary voasafosafo na adinodino ho anareo amin'ny vondrona ilay firaisamonim-pirenena sy ny olo-pirenena inona no heverinareo fa olana azo entina zany mara-pivoaka amin'ny krizy ahafahana mametra farafaratsiny tsy mampiotra ntsony an'izay limité an'ilay dégâts zany ny lazaina manko zay mihitsy ny resaka ry zareo hoe misy vola foana ao fa ny trésor tsy mitovy hevitra am'izay ny trésor nefa milaza fa misy 70 milliards eo isam-bolana zao mila karoana foana satria tsy ampy zany ny vola miditra ty amin'ny fanjakana be lavitra ny vola mivoaka no vola miditra de misy le atsona hoe gap zany hoe le mila pina zany le vola eo amin'ny 70 milliards eo izy ny trésor efa laza mihitsy ny directeur général ny trésor zany fa hoe tsisy vola ntsony izy akehitriny ahafahana manao an'io zany hoe raha tsy milaminaingana zany ny fifandraisantsika am'ireo mpamatsy vola iraisam-pirenena ao anatin'ny fotoana ataontsika hoe aingana de tsisy tsony le atsotsika hoe fanampiana ny teti-bola-panjakana na hoe aide budgétaire de zay tsika zany vao tena hoe ikorosa bebe kokoa nefa misy atsika zao le fahantrany ny vokatra le fahantrany mahatonga n'le olona feny mpivarotra rehefa ny firenena ray lasa mpifeny mpivarotra ohatran'izao misy aty amintsika zao dikan'izany hoe marary zay le firenena vokatra ny fahantrany mahatonga ny vakitrano sy ny insécurité manenika Madagasikara androany vokatra ny fahantrany mahatonga ny zanaka malagasy na lana vavy voatery mivariteny ka mety zareo angamba ho an'ny zareo angamba milamina le tany fa ho an'ny vahoaka firy zao am'izao fotoana zao malagasy mihinambary indroa ao anatin'ny andro ray za tsy miresaka akory hoe misakafo maraina zany efa iny zany efa fafaky fotony zao zany anatin'ny resaka ataoko fa hoe mihinana ny atoandro de mihinana ny ariva firy zao mahavita hoe misy ataontsika hoe akoatran'ny ronanana fotsiny mihinanana n'le vary mba hoe misy loka anatin'ny viliany tokony ho tonga saina eny mpitondra fa tsy hoe zareo variana manao ny resaka bois de rose ihany zareo variana manao resaka hoe hitatsika ane mifanondranana ny arena any ambanin'ny tany misy eto Madagasikara hoe volamena vatsoa mivoaka fotsiny ny bois de rose mivoaka fotsiny hoe mazava ho azy ane ho an'ny zareo zany milamina le izy fa ho an'ny vahoaka zany sy ho an'ny orinasa tsy milamina ny orinasa terena ny orinasa hoe terena toy ny ronondrinina ny orinasa hoe andofoana zany ny etra be ny tsy tokony ataovy am'izao fotoana hoe erovana ary ny orinasa ahafahany miaro ny asa misy eo aminy satria am'izao fotoana zao ny be deabe ny orinasa mikatony matoa misy 350 000 chômeur zany efa mihoatra an'izay am'izao fotoana zao eto am'ty fireneny ity hoe satria zay tsy inona chômeur ataontsika hoe identifié fa misy hoe ny olona any atsahany tsy ao anatin'izany statistique zany ka ny tiako resahana zany hoe ny orinasa tokony ampiana tsy tokony atao terena izy am'le resaka etra tokony zao ary ny fanarana amin'ny orinasa hoe jerevantsika le resaka etra de jerevana koa hoe ahoana nafahanareo ary mandray aloha zay kely afaka raisina ao anatin'ny orinasa tokony asiana mesure incitative kely zany
afahale orinasa mandray olona am'izao fotoan'izao ne sinistre tanteraka ne ny secteur ny travaux public nefa any zany misy main d'œuvre be sinistre ihany koa ne secteur ny tourisme sinistre ne secteur ny conseil reny cabinet d'étude samihafa reny etsetratsetratsetra ny zone franche moa zany tsy resahantsika tsony satria nakabiazan'le olona veriasa any ary tsara fantatra reo fa amin'ny faran'ity volan'itya misy orinasa roa ndray amin'ny zone franche ikatona eo amin'ny 3000 lo ny olona veriasa zany a amin'ny faran'ity volan'ity ny tiako resahana zany hoe tsy tokony ho tonga saina amin'izay ve tsika ary ny anay zany de tsotra hoe zay miteny amin'ny tompona orinasa ohatrinona moa ny vola lanina ro tompona orinasa ato anatin'ity crise ty a hoe very fotsiny tany amin'ny varavarakely zay miteny amin'ny tompony orinasa hoe roa andro no angatahana ianareo ary ankehitriny ary tsy roa andro akory fa andro ray zany hoe amin'ny 5 avril zany hoe amin'ny 5 april zany a hoe nanaovana n'le tanàna maty fa tsy natao ndray le izy moa androany no nianto maro samihafa amin'ny fandamina ao anatiny zany de ao anatin'izay amin'ny andro ray io tokony hiaraka avokoa na ny sehatra miakina na ny sehatra tsy miakina tokony hiaraka avokoa na ny mpiasa amin'ny sehatra miakina na ny mpiasa ny sehatra tsy miakina no andriamato serge zafimao mety tsy lay firaisakina nge no tsy maharesy lahatra na mety mampalaindaina azy mety tsy mampaninina azy raha mita fahatiantoka zay efa mipetraka hatramin'izay a ny manakatom-baravarana anatin'ny ray andro ho fiaraha-metana hanairana fa ny ahy ampetraka eto misy ny milaza hoe misy ny fahalalana sa tsisy baraingo mbola devitra manokana zay fa na misy ny fahalalana eto rehefa lay olona iantefany lay antso na fanakianana lay interpellation mihitsy no tsorototra de tsisy zavatra miovy eto ary mety zany ny fanahina mipetraka ho an'ny mpandrarasy tompony orinasa akatona ny orinasa fa aorina ny etsika zay iarahana aminareo ao anatin'ilay tanàna maty inona ny vokatra inona le zavatra andrasanao ho tafavoaka ve zay raha mitamyreo etsika be dibe tao anatin'ny efa taona zay efa nataony rehetra ihany ko ho fanairana tsotra ny ahako zany tsy maintsy ny fiarahamonina am'izay mihetsika ahitany mpanao politika hoe ampy zay hoe io zany tsotra tsy afaka ataonao takalonaina lalandava eto any firenena io ne mamony ny firenena eny ny zavatra misy am'izao fotoana ty teteza mita lavareny tya mamony ny firenena ny zavatra misy de hoe ataoko fa olona be debe ihany koa ny mpanao politika manana fahendreny ka ataoko fa ny akamarona manana an'izay fahendreny zay everiko zany fa iverina am'y latabatra boribory zareo a ary ahitana vaolana io a samytsika malagasy ny communauté internationale leny tsara fantatra mahatonga azy any hoe mandroso an'io ataontsika hoe sosikevitra zareo io satria aty amitsika zany a tsy mihetsika mihitsiny tsy misy mihitsiny zany ataontsika hoe masoandro kely a mangirana hoe ka hoe tsika samy malagasy ifanaja ka ahita vaolana eo indrindra matsy andriamato ny tsy maintsy rapport de force zany eo manko le izy tsy maintsy le fionana mantsy zao andatabatra boribory farafaratsany a farafakeliny a ireo antité folo zay nanao soni ny fikevitra mivoaka avy am'izay apetraka aiza hoaiza raha mita mitondro zotra ny tondro zotra zay soniavina niaraka zany fianakaviam-beresam-pirenena azy a raha tsika mahita ny fomba fanatanterahana azy am'izao a araka ny teninao hoe misy ny manao soni fa tsy manatanteraka ny sonika eny mbola ho ampiana zavatra hafa ve zay hotovanana inona avy amin'ilay fionan'ilay antité folo ahoana ny itokisana fa mbola afaka hanaja ny teny nomeny ndray am'izay tovana apetraka miainga amin'io fionana io ireo malagasy manao soni eo anatiny eto Madagasikara angamba tsy misy matahotra ny vahoaka ohatran'izao manko le fomba fiteny tsy ny tany ny fady fa mivavam-bahoaka tiako resahana zany ty tsy hoe vavam-bahoaka fa vahoaka manomboka mihetsika vahoaka tonga saina zany a andray atanana am'izay fa metrahana amin'ny vahaolana tsy misy mpanao politika tsy matahotra vahoaka satria mpanao politika zany any dikan'izany any hoe tsy maintsy isedra fifidianana ary ny fifidianana ny vahoaka no mifidy ny tiako resahana zany de tsotra hoe ao anatiny zay ataontsika hoe fitadiavana vahaolana zay aty amin'ny miaraka amin'ny vahoaka zany hoe rehefa amin'ny vahoaka zany ny force exécutoire ositsika na hoe manery ny rehetra iverina amin'ny latabatra boribory sarotra ihany ho any zareo a tsy iverina ny anatin'ny sosikevitra eny hoe rehefa hanomboka le fivoriana le daty zany tsinona mbo ny 5 aprily zany efa fantatra hoe ho atao tanàna maty a ny eto fa
le daty anaovana an'le fivorina zany mbola tsy mivoaka fa iny mbola ifandaminana miaraka am'le ray aman-dreny samy hafa nydresahako tany aloha de ny tiako resahana zany de hoe am'le andro anaovana an'le fivorina voalohany mbola alefa koa le tanàna maty am'izay fotoan'zay zany a afantaram-panao politika hoe efa vonona ny vahoaka ny tsara fantatra koa hoe aorina n'le fionana roa andro zany zay everina hoe ahitana n'le vahaolana amin'ny andro fahatelo a de mbola hoisy koa fionana angezabe o atao miaraka amin'ny vahoaka am'izay fotoan'zay samy mandray ny andraikiny andray ny andraikiny vahoaka ary andray ny andraikiny a mpanao politika hitady vahaolana ny tokony tsy fangarony ny firaisamonim-pirenena sy ny olo-pirenena hitady vahaolana fa tsy ametraka olana aloha zavatsara zany zay anjara mpanao politika mametraka n'le vahaolana ny firaisamonim-pirenena miaraka am'ireo ray aman-dreny mpiangonana ny FFKM miaraka amin'ny prime ministre mijoro a ry zareo zany a tokony ataontsika hoe ia ametraka tsara ny environnement apaisé ahafahana zany ho tonga am'izay maiky io satria tsy efa mangotraka ane zao ny ronono ozy ny namana zay hoe nitafika efa reandrefa tanàna mangotraka ny ronono raha tsy miazakazaka aingana zany tsika hoe mitady an'le vahaolana tsika ane mahafantatra fa mififidianana teto Madagasikara tsy voatery ho vahaolana fa tsy maintsy zany ny mpanao politika reo aloha mametraka an'le vahaolana ary aingana satria lasa mifanga sao de lasa mifangaro ao daholo koa ka lasa dinamika hafa koa zany ny fandehana raha-pirenenantsika fa tsy maintsy ataotsika zany sarotra be ny le mitady ataotsika hoe fomba milamina anyarena le mpanao politika ka io indrindra mantsy oatra misalasala miteny hoe vahoaka no force exécutoire ianao hoe ny zava-misy raha ny zava-misy amin'ny maso tsy miangatra am'izao fotoana fa ny fotoana misy atsika zao sy ny crise mbola mitarazoko eto ny mpanao politika ave matahotra vahoaka mariny eto sa ny vahoaka mbola lalaovan'ny mpanao politika ny vahoaka sy ny havim-pahalalan'ny olona afaka hamakafaka raha-pirenena zay napetraka foana hoe tsy idiran'ny vahoaka ny raha politika hatramin'izay ary antomatoka ny teninao teo hoe ny fividianana teto sy vahaolana satria ny vahoaka mihitsiny tsy tena matotra ary tsy tena mipetraka am'izay safidy tokony ho izy fa mbola lalaovan'ny mpanao politika hatraizany afatsika le vahoaka hatramin'ny fahadimy volana aprily hoe hiara entana nao le hoe vahoaka tsy matotra zany a tsy tovizako aminao fa very fanambola velona amin'ny vahoaka hoe very fanambola velona izy satria misy koa ny fikambanan'ny firaisamonim-pirenena manao ohatra mpanao politika manao atseze de very fanahy le vahoaka hoe enao zay natokisany indray a mamady patokisana very fanahy zany le vahoaka ny tiako resahana zany hoe io vahoaka io rehefa vaozavanao tsara zany ny tanjona tianao ale io vahoaka io ne mahay manavaka ny vary sy ny tsy parifary hoe mihaino izy ankehitriny mihaino izy hoe ahoana ny fanazavany tsirairay ao anatin'io lalao io nainay zany tsotra raha hitady vahaolana zany ny firaisamonim-pirenena misy anay aloha de tsy afaka ianao miakatra any ambony kianja ny olana ane androany ny firaisamonim-pirenena sasany milaza fa hoe mpandamina nefa zareo miazakazaka miakatra any ambony kianja azonareo misoratra koa zany anaty feuille de route anatin'ny feuille de match de miady karama ambony ohatra ny mpanao politika anefa ianao milaza fa hoe ianao zany andamina ty raharaha ty ka ianao rehefa andamina an'le raharaha tsy afaka ianao a miakatra any ambony kianja miakatra eny ianao fa arbitre fa tsy hoe ianao arbitre nefa le baolina zany sena mandalo akaikinao de dakanao le izy anatin'le but adverse ny tiako resahana zany a mikorotana ane zany ane mampikorotana ny saim-bahoaka very fanambola velona ny vahoaka malagasy ankehitriny hoe ahoana marina moa izy ty tena marina hoe inona marina hoe ny fikambanany firaisamonim-pirenena mitsofoka anaty rafitra de miady karama ya valalanina tokoa izy zao satria eto indray zao andea mato serge zafimahova de mametraka fa tokony mbola isy lay fionana samy malagasy farafaratsany lay antidifolo ny rehetra nefa na fianakavimby raisam-pirenena de efa tsikaritra hoe mironany amin'ny hoe afainganana ny nanaovana ny fifidianana io satria araka ny teninao teo raha tsy vita amin'ny fifidianana tsy misy ny fankatoavana ary tsy verina ireo fambatsim-bola avy amin'ireo andry ara-bola mahazatra
eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny hevitrareo ao anatin'ny vondrony firaisamonim-pirenena ary ve fipetra tsy azo ivalozana mialohan'ny dirana anaty fifidianana ve ny fametrahana an'izay dinika fianona samy malagasy zay sa mety azo dinganina ihany zay inona mety ho fiatraikany amin'ny fanatanterahana fifidianana ekenareo ve ny tetiandreo fa mipetraka amin'izao le tetiandro aloha tsy hany ny ametrahana ny olana ho anay nefa ny amin'ny lafiny teknika sy politika ny mety misy olana amin'ny lafiny teknika tao amin'ny radio France internationale zao nisy fitenenana hoe tamin'ny afaka maly hoe ny senita nylaza hoe 1 million de personnes zany mbola tsy manana karapanondro a eo amin'ny 200 000 eo zao ny vita hatramin'izay ho anay zany aloha efa misy aya hoe ahoana moa natratrarany zaro an'le ambony a ao anatin'ny fotoana foy nefa efa heritaona zay a vao 200 000 ny vitany ary ministère ny intérieur mikikika satria tsy misy volany aminy amin'izao fotoana anaovana ny resaka hoe karapanondro inona mahatonga anay miteny hoe tsy maintsy le mandalo amin'le fandaminana samy malagasy ny antony de tsotra raha mijery anao mitombo zotra ao amin'ny andiny ny fahasivy amin'ny roapolo article 29 fa zany amin'ny tombo zotra de milaza mazava ny tombo zotra hoe tapitra ny tetezamita ao arinan'ny finianan'ny filohan'ny repoblika vao fidim-bahoaka mianina mitondro zotra salalapandrinana sa ao anatin'ny tombo zotra zay misoratra mazava article 29 ny tombo zotra ny sivy amin'ny roapolo zany ny olana nefa de zao ny communauté internationale zany tsy manaika any lalam-pandroenana lany tamin'ny folo roa arivo zany hoe zay mipromulguena tamin'ny 11 décembre 2010 ho an'ny sadec ho an'ny union africaine ary ho an'ny nations unis tsy mitombony iny lalam-pandroenana iny de ny olana mipetraka de zao ianina amin'inona zay filolany hoe zany zao olana avokoa de hoe avela ony le izy a le filohany miteny hoe constitution ny 4e république ave constitution ny 3e république ave sao anao constitution vaovao izy ampisy ady atrano eto amin'ny samy malagasy any io e natonga ny olona ny tsy nihetsika tamin'ny 2010 tamin'iny mbola tsy nisy angamba fifidianana fotaka ohatrany tamin'iny 2010 iny référendum constitutionnel iny ny andro ray andro melohan'ny fifidianana de hoe karapanondro afaka mifidy maraina ny fifidianana hoe carnet pokotany de mahazo mifidy amin'ny roa sasany a hoe attestation président fokotany de mahazo mifidy na tamin'ny colonie ary ve nisy fifidianana ohatran'izany iny angamba zany ny fifidianana faran'izay fotaka tsy mitombona teto amin'ity fireneny ity atraminazahoantsika fa levatena de inona le vahaolana am'le hoe anao fianianana zay filoholany io inona ny sosokidikan'zay hoe tsy maintsy inona zany ka zay mahatonga le izy hoe tsy mahazo dovina eny tsy mahazo tsy maintsy ataony zany le finionana samy malagasy ametrahana fanarahana politika ametrahana fanarahana politika isina icomblena n'io déficit io zany isina texte mazava ifean'le tetezamita misy tetezamita eny zany tsy maintsy hipetraka ihany aorina ny finianan'ny président république mandrapatonga le référendum constitutionnel vaovao misy vide juridique eo zany io vide juridique io zany mila jerevana comblena zay mahatonga nareo mieritreritra hoe tokony isy le fionana zany zay mahatonga le hoe tsy tokony isy ny fionana ary tsara koa zanyaiza nytoeran'ny candidat irotsaka fidiana satria ny ray am'ireo candidat reo no tsy maintsy ho lasa filoha eo ahafahana mifamatotra tsara raha to apetraka le fifanarahana politika akoatran'reto antitianako folo zay nanosy ny tondro zotra nyresantsika reto aiza ny implication n'reo candidat zay mirotsaka satria ny ray am'ireo no olany ary ny ray am'ireo laza anajanyzay fanarana politika zaylazafa ampisy olana lehibe ty fifidianany ity satria nasina n'le hoe ny d'accord le niny zany ny zany président ravalomanana ny zany président rajoelona de mbola misy mitaky niny élargi any tsy mahazo mirotsaka conséquence n'izay nefa vokatry zay a tsotra ny raha jerevanao tsara eto taninarivo ataotsika hoe le grand tana zany taninarivo miaraka amy manodidina azy reo commune manodidina azy ny mpanaraka vaovao samihafa miaiky fa 70 à 75% des voix raha candidat izy mirahalahy mianaka de makany amin'izy mirahalahy mianaka za tsy miteny hoe izy manana salanisa bebe koa amin'izy mirahalahy fa hoe rehefa tambatra zany ny voan'izy mirahalahy
any amy 75% des voix ny anizy mirahalahy raha raisitsika zany le antsona hoe grand tana ahoana moa ninonao fa zay filolany eo rapitso de ilaminy hoe nytiako resana zany de tsotra hoe malelio ne zany e zay filolany eo aloha efa malelio ny situation économique ny firenena nefa efa latsaka katerena hoe ny fanampian'ny communauté internationale ane tsy hoampy a ahafahany zay olona ho avy eo a anodina n'le ataontsika hoe machine économique zany ny dikan'izay zany a ny vinavinany olona mpanaraka ny vaovao politique de hoe eo amin'ny heritaona mahery kely eo a tsy maro toerana zay tsy maro toerana zay olona tonga eo a fa amena heritaona eo izy de miongana zava-misy ihany keo andriamato serge zafy mahova rehefa misy ny fifidianana eto amintsika dia omena dikany sy lanjany ny hoe vato fotsy vato matsy tsy manan-kery fa ny tany tsy fandraisana anjaro anaty fifidianana matetika dia tsy voaresaka io ary mahatonga n'ilay vokatra hoe atasety illégitimité le izy ndraindray ka zay ny tsy mampety azy satria tokony matony le olona nandeha nandatsa-bato nandatsaka vato fotsy iny zany ny hevony nefa ny atsika vato fotsy sy ny olona tsy nifidy ampitoviana ary sahalanisa rehefa avy eo a ny olona voa exprime ihany na zay nandatsa-bato any amina candidat anankiray a iny ihany zany any maripotitra araka le nyteneninao hoe tazomina zany a ao anatin'le fomba fanaovana an'le fanisana n'le vato zany olana avokoa ny olana mipetraka eny ny tsara fantatrao e fantatrao ve fantatra ny vahoaka ve fa misy bureau de vote eny any amina tranona particulier natao any ambany vohatra misy bureau de vote eny any amin'ny tranona ray aman-dreny mety ampanjaka io mety tangalamena io mety afy io misy bureau de vote eny tsy misy mpifidy akory e tokony avoaka mazava tsara daholy a hoe aiza moa ty bureau de vote ty les multiplication de bureau de vote eny fanaovana halatra iny zany fanaovana réserve de voix zany daholy zany mipaipaika rehetra efa homanina am'izao fotoana ka ataovy mazava avoay mazava aiza daholy ny bureau de vote mbola lafi ny faharoa mbola olana hatram'izao fantatsika fa hoe ny bulletin unique zany nampiasaina na hoe vaty hoe iny zany zavatra vaovao zay ho any vahoaka malagasy le bulletin unique eny misy technique BDP boky ve bulletin unique io so postera rangeza be ve de daholo ve sarinizy menakavy so ahoana mandrakandroany a fitsipy dalao a tsy fantatra nefa mbola mila ene zany a éducation des citoyens tsy afaka misy miasa mihitsy zao ny firaisamony pirenena mikasika an'izay satria fitsipy dalao a mbola tsy mazava akory ny fitsipy dalao hoe ahoana zany nanaovana an'le bulletin unique io zany rehetrarehetra zany a mametraka olana androany volana vitsivitsy volana vitsivitsy aloha amin'ny fifidianana mbola manjavonjavo daholy hatram'izao mbola miresaka foana hoe tsy liste définitive zany amresaka le liste électorale fa mbola liste provisoire ny tiako resahana zany hoe misy fomba samihafa eny hoe efa manana ihany ny olona ho anay zao ohatra ho anay a de tokony solona avokoa aloha raha anao tsika fifidianana mangarahara asorona avokoa reo chef de région ankehitriny a ary hovaina administrateur civil neutre zay aloha zany a nydingana voalohany ahoana moa ny afahana mahatoko hoe reo chef de région neo ny am'izao fotoana zao efa manao fanereny efa misy fanerena mandeha etseroa satria efa misy candidat mpanjakana efa miodiody any de fipetraky le izy zany a efa mandeha zany ny fanerena avy any am'ireo chef de région reo ho anay zany hoe nydingana tsy maintsy atao anatin'ny fotoana foy a asorona avokoa ny chef de région a ankehitriny ho anay koa de tsotra le izy hoe reo rehetra zay mieritreritra ho candidat ka ao anatin'ny gouvernement minimum d'éthique ny anaran'izany sy minimum de déontologie tokony hiala zany zareo a ao anatin'ny gouvernement io ry zareo ane sady hoe candidat e no mijanona izy ao anatin'le gouvernement satria ry zareo a ampiasa avokoa puissance publique
misy koa nefa ny candidat zany a ivelany rafim-panjakana am'izao fotoana zao ivelany le antoko folo zany anao sini antombozotra reo zany miteny hoe ahoana moa izy no anekenay amin'ny valim-pifidianana raha efa zao sady nataon'le antoko a zay manao sinia le tombozotra ny olona mipetraka zany zany tsy azo ialana mety isina crise post électorale ndray oisy io satria tsotrany e folo zany a nivondrona politika nanao sinia ny tombozotra folo zareo a mpikambana koa anatin'ny senita misy candidat be deaibe nefa tsy ao anatin'ny tombozotra zany a tsy anana solotena anatin'ny senita asinao ary le anatin'ny senita io ne tsy aty aminy hoe foy be fotsiny fa am'ratsa mangaika rehetra ny senita hatrany amin'ny fotony ny dikan'izay zany tsy anaiky any reo olo reo ya ny lafin'ny teknika zay nyresahanao zay amin'ny hoe kipitsony tana iatriana sy anatanterahana fifidianana fa lafiny ray vo resaka foana ihany kio ny hoe isina fitonina climat d'apaisement eto amin'ny firenena ao anatin'izay fiatrehana fifidianan'izay dia voaresaka foana isin'izay fitonina zay ty lafiny hoe fampiavana-pireneny ity tsy resaka ny rafitra tsika eto fa iresaka hoe ny fijery ny vondrony firaisamonim-pirenena sy ny olo-pirenena zany atao hoe fampiavanana eritreretina apetraky zany hoe ahoana samy miresaka fampiavanana daholo mantsy zao fa le fampiavanana resahana koa ndray to tsy mitovina ny votoatany tena voizinao anatiny aza ahoana zay lafa fampiavanan'izay ho anareo ny olana no ho an'ny vahoaka am'izao fotoana de hoe to tsy maty manota amin'ny mpanao politika ary mahay mifamela eloka tsy misy zany ny fifampatokisana zao a amin'ny vahoaka sy ny mpanao politika no ny antony io raha jerevantsika fotsiny zao ny amnistie farany ny olana ane de zao e isika malagasany manana fomba zay tokony ho ajaina manana fomba tsika rehefa misy olana any ambany vohatra ary afaka ampiasaina tsara ataotsika hoe ny fokon'olona zany solony fokon'olona zany mety hoe radio national sy ny télé national ahoana fipetraky ny olana rehefa misy olana any ambany vohatra any atsona aloha le olona verina fameloka atsony ny fokon'olona de eo izy miteny miaiky ny marina eo izy le hoe vérité zany de rehefa avy eo a ny fokon'olona mamela eloka iny natsona hoe pardon de rehefa avy eo a le olona iny a manana didy amin'ny fokon'olona sy am'izay olona nisy fatosoana iny natsona hoe réparation azinao afaka atao tsara zany zay fa ty fomba hoe oentina zany tonga de amin'isy ty fotsiny ataotsika hoe seka be ohatran'izao tsy mety io satria misy olana fampatokisana zany a misy olana ty amin'ny vahoaka satria ho an'ny vahoaka mbola verina foana tsy maty manota ahoana aloha andraso aloha ny olana ny mipetraka androany de zao e olona lakiray maty nanoanana mangalatra akondro ray any atsena maty ny vahoaka maty ny fitsaram-bahoaka nefa ny olona iny a maty nanoanana akondro ray nangalarany olona nanodina vola amina million de dollara maro teto am'ty fireneny ty a mazo amnistie mety za tsy milaza hoe am'le olona nahazo tao na tsy nahazo tao tsy any ny olana fa hoe everina zany fa omena amnistie zany amiko zany a olana satria misy ametraka olana zany tsika am'le hoe tsy maty manota aleo ataotsika amin'ny fomba gasy le famelana eloka le araky le nazavaiko to ary iny fomba gasy iny ane afaka ampiarina tsara mba tsy siny le famerenana ntsony zay ne mahatonga an'le olona miverimberina le fangalarana eto am'ty fireneny ty e problema atsika mankoa le système ane tsy hovaitsika fa hatram'izay zany tsika manova olona ny rafitra zany a tsy kitehatsika mihitsiny satria am'le rafitra iny a ny afahatsika ny everiny sasany zay miakatra ao a mbola ho angalarana rapitso de aleny zany tsy manova rafitra fa apetra ny fotsiny a manova olona ka raha tsy manova le système zany tsika hoe tsy andeha am'y loniny io refondation ka ho anay zany rehefa miresakytsika le fampiavanam-pirenena zay zany le am'le lafin'ny politika zany resahako fa ho anay le fampiavanam-pirenena miainga avy any am'ny fotiny ho anay a au niveau ny 17 000 fokotany ny tokony isy élection anao le fampiavanam-pirenena satria nahoana telo ambe folo sy roa arivo tsika androany telo ambe folo sy roa arivo tsika ahoana moa vokatry ny tantara mbola misy tany fady a ho ana foko malagasy am'ty faritra ito Madagasikara ty
de ny olona rehetra ohatrany hoe mahita n'izany hoe efa zaika vokatry ny tantara rehefa nantany am'ireo ray aman-dreny amin'ny fomban-drazana zany hoe miove misy fomba ahafahana manalan'io hoe fady io matozy misy mifady de misy fomba ozy fangalanan'io zany hoe misy fomba ine zany fangalanan'io e fa tsy maintsy miaingy tsika avy any amin'ny fotony miainga lalina avy any amin'ny tantara mihitsy iny zany ka tsika rehefa anao n'le fampiavana-pirenena tsy maintsy miaingy avy any tsika io fampiavana-pirenena io ny tsy zavatra hoe tefitefaina fotsiny e hitanao ny ny olana mipetraka e tsy afaka fahafahanao ny tantaran'ny olona hoe hatrany amin'ny tantara iny tsy maintsy apetraka anatin'ny système d'éducation e ohatra hoe au niveau ny enseignement primaire ohatra hoe ny tantara ny resaka ataontsika hoe programme de géographie programme d'histoire programme de science de la nature et de la vie zay moa zao ny filaza azy am'izao fotoana hoe SVT hoe programme mikasika an'ireo a au niveau ny enseignement primaire tokony hikasika an'le commune sy les régions misy an'le mpianatra rehefa miakatra izy a ao amin'ny classe premier cycle secondaire zany hoe 6e makatra amin'ny 3e de mianatra indray zany tantara nationale de rehefa miditra indray izy a ao amin'ny ataontsika hoe ato amin'ny seconde ka hatramin'ny terminal de le tantara nationale miampy ny tantara international fa tsy le tantara international omaly fa ny tantara international koa androany le omaly mila jerevana fa le androany koa mila jerevana satria efa mivoatra be ny tantara ny tiako resahana zany de zao le état nation ny mbola vao mila apetraka tsara le fotsy le état nation atsika ary mila miainga eo avy any amin'ny fotony jerevo tsara ny zao ny fipetrany fokon'olona zao a any amin'ny fotony miaro resaka dina fantatrao fa raha hoe mialatsina raha manonona an'izay a CDE zao a miara-miasa akaiky amin'ny fokon'olona zay mametraka dina any amin'ny faritry bongolava zay zao ny roza am'izao fotoana zao a am'le toerana zao ny roza ry am'le hoe akromena sy ny manodidina azy sy ny misy am'tijorivo 22 tsisy daly tsony any a hatramin'ny sininy dina ary misorana n'ireo mpitondra fanjakana ny procureur de la république ny président tribunal ary ny lehibe ny moreg any amin'ny mifaritra iny sy ny lehibe ny district amin'ny mifaritra bongolava iny a fa efa miara misala zao zareo amin'ny lehibe any dina anaovana ny homologation le dina avitra ny tiana iresahana zany de zao hoe tokony hoenona koa ny feom-bahoaka momba n'io resaka lalam-panorenana io hoe firenena ohatra n'inona moa nandrasan'ny vahoaka tsika samyny eno ohatra ny irandromaleo a le hoe iada malandy efa tamin'ny enina ny fitopolo iny irina mivoaka 1976 iny irina nefa mbola mampatsiah satria efa ela zany ny fantatra fa hoe misy zany fifanoerana ny fanjakana ataontsika hoe ara-dalàna sy ny pouvoir traditionnel sy ny pouvoir administrative zay sy ny rafitra ara-drazana io rehetrarehetra io zany mila jerevana tsara hoe ahoana ny ametrahana an'izay a zay lamizay mba tsy siny le fifanoerana satria na de républicaine ary ny tenatsika ny tenako aloha de républicaine feno fa mila jerevana zany satria androany anie mbola manana maizy azy a reo ray aman-dreny a mitazona ny fomban-drazana ka mila fandaminana zany anatin'ny fiarahamonina malagasy a ao anatin'izay efa madivadiva ihany ny fotoana fa hiverina am'le resaka fampihavanana dia ho ampifantsoko am'le resaka hoe le démarche antenenao hoe mila fiaikena fahadisoana mila famialana raha ny zava-misy eto Madagasikara izay matetika moa natao hoe resaka saripady zany resaka foko zany eto amintsika kanefa zavatra araka ny teninao hoe rahatra tsy sitrana mila potsirina izy io araka le tantara hoe hiverina amin'ny tantarantsika ny zava-misy a sarotra ny isina fampihavanana raha tsy manaiky mihitsy koa lay foko anankiray aloha hoe nisy fahadisoana tao anaty tantara mipetraka ny fahandresen-dahatra an'izay sy ny fahavononan'ilay foko anankiray iaiky ny fahadisoany tantara napetraky ny razany ve mora ny atao ny anaovana an'izay ho vonona amin'izany misy misy fombafomba tany angamba ataontsika hoe tsika angamba samyny olona ataontsika hoe manana ny fahendrena nao anatin'le fahendrentsika malagasy misy fomba foana ahitatsika tsy afahantsika hoe hoetarina amina zavatra sarotra le izy misy fomba tany io ka za ndray zany mahatoky
mifahendreny tsika malagasy am'izay lafin'izay fa ny mpanao politika eny dendray a mampiasa an'io am' resaka seze mampalahelo ane eto amitsika hoe inona moa ny tedaviny vahoaka tedaviny vahoaka ane de hoe amy faritra tsirairay avy misy azy a afaka izy a manapa-kevitra rehefa miresaka faritsy tsika rehefa miresaka commune tsika collectivité territoriale zany commune faritra faritany etsetratsetra de aza fangaro a am' resaka foko fa ny olona rehetra zay malagasy rehetra miaina amin'iny faritra iny zay malagasy rehetra miaina amin'iny commune iny eny ny tompon'le faritra sy tompon'le commune raha ianao ohatra zao ataotsika hoe sakalavaka mipetraka eto Antananarivo eto anao zany hoe mandony etranao eto anao miaina de hoe enao zany any amboina any ataotsika hoe avy any zany any anao zany mipetraka manembona fotsiny anao aty hoe any zay boina zay a fa ny intérêt anao ne andeha tsara ny sekoly eto andeha tsara ny lalana eto fa manembona anao de ndraindray anao mandeha fanjana koa manao vakansy any a ndraindray koa anao mba mandeha any a de zavatra fa ndraindray manko zay zavatra zay a ampiasain'ny olona ny fanaovana politika fa ny olona ane zao fa tsy adaly ay ny olona ao manavaka foana ny vary a sy ny tsiparifary hoe ny olona miaina anatin'le commune ataotsika hoe aleonga maniany alaiko e satria tsotra kokoa hoe afaka makaromo za fa raisiko zany any farafangana hoe na merina izy na betsileo izy na sakalavy izy na antakarana izy ka miaina ao farafangana reo niny tena miaradia reo no mahafantatra hoe miaraka an'izay tompo tany rehetra ao mahafantatra hoe izy any toteny eo aminy azonao fa le olona mipetraka ty Antananarivo eny na avy any ary izy manembonembona fotsiny izy avaty e ny tiako resahana zany hoe atsaro am'izay ty manipulation a am' resaka hoe filalovana resaka foko ty fa milaza aminao a fa le mivahoaka zay voahany ao anatin'ny fahantrana zay voahany ao anatin'ny fiainany ampandehan'ny fiainany eny tedaviny vahoaka e ary ny vahoaka eny am'izao fotoana zao jere fa misy miara be dehibe eny tsy olona avy ao am'le faritra ny fidin'le olona fa olona avy any amina faritra hafa ary misy député a olona avy any am'ny faritra hafa fidin'le olona satria iny ny mamioditra ho anazy fa tsy hoe fa ny sasany zany a le ataotsika hoe reo valivotaka amina toerana hafa no ndraindray a itedavany zareo seza de lalovony zareo le resaka foko za kosa tsy miditra am'izay ho anazy zany a le olona miaina anatin'le faritra reo a nyray vatsy ray aina somary efa lasalasa ihany keo ny fotoana andriamato Serge Zafimahova loha hevitra anankiray mitokana mety mbola ahafahana manokatra ady hevitra lava dia lava izay fampiavanana idirantsika farany teo zay sange manapetra ny fotoana amarana fandaharantsika ny teny amin'ny tinanao sy ny amaranana n'izay dinidinika izay ny teniko angamba de zao miantso zany ny firaisamon'ny pirenena ny sehatra miakina sehatra tsy miakina ijoro avokoa amin'ny 5 aprily a ho avy zao a hoe anao tanàna maty tsika eto Antananarivo a sy ny manodidina rehetra raha misy moa faritra hafa manaraka arabasoa arabatsara fa mbola ho avy manetsa be ny sorana de melo zany ny rehetra zay mandray andraikitra io tsy misy hoe tokony ifanatona na tsy ifanatona fa tokony tsika zany tokony tonga de samy mitonga saina avokoa samy mifandray andraikitra misy moa le ataotsika hoe mailaka moa filazan'le mail hoe mitraka point mitsangana @gmail.com de iny zany ny fanarasaratsika hoe ao anatin'le izy isorana ampianao ny matv isorana anao mpanao gazety nitondra nyty fandaranyty isorana reo namana teknisianna samy hafa ery ambony ya isorana to zany keo ianao nanaiky ovahiny akasitrahany nareo mpijery rehetrarehetra izay nanome avarapatany ny fandarana tamin'ity alina ity toraka zany keo ny teknisianna rehetrarehetra izay niarany salata amin'ny fanatotosana tapitra ny fandarantsika mametraka ny mandrapitafo amin'ny manaraka indray tompoko lasy tompoko vavy veloma tompoko